Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Zavatra fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama Mivady sy ny groupe izay maresy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Zavatra fiamenana. Zavatra fiamenana. Sambatra izay mbola miaino ka miaro tory mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravara. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba isaisainako ny teninao. Zavatra fiamenana. Zavatra fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray raha sy ny vamalalana no antsika amin'izao fotoanana izao dia falibe indray tena koa mihaona aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo koa ho antsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto anatin'izao fandarantsika afaka fiamenana izay raha fandarana andramoka izao ny akiradio ary mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresa. Fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy ary dia raha androana vao tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendrasendra mihitsy koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Ka dia faly zay mandray anao maritatra amin'ny farany atin'indray sasany ny raha antsika eto inoko fa atin'indray sasany tena hoe atin'indray sasany izay ifampaherezantsika tokoa amin'ity androany ity. Andraisanao hery andraisanao fampaherezana dia hotahin'ny tompony isika mianakavy. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia laziny kely amintsika. Milohan'ny zavatra rehetra aloha mialatsiny indrindra dia andeha antsika hivavaka hametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao mampandrosoantsika. Halleluia. Ny anabavintsika Lovely Tina izay hitondra antsika anatin'ny vavaka fanombohana dia avy antsika hizaratsotra ny tay tompo anabavy Lovely anao ny fitenenana. Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy dia mbola hiara hivavaka sika ambetrantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra izao fotoana izao. Jesosy malalanay io faly misaotra anao indray izay Jesosy malalanay amin'izao fotoana niara nivavaka fiambenana izao. Misaotra anao izay satria mbola nitantananao ny tontolo andronay ary mbola afaka hiaino ny feonao indray izay amin'ity anio ity, hiaino ny hafatra avy any aminao indray Jesosy izay ampitondrainao ny mpanomponao. Koa ankehitriny dia mangataka ny fanatrianao feno izay Jesosy, angatahako ny fanamasinao mba tena hoe ameno anay tsirairay avy, ameno ny tokantranon'ny mpiaino tsirairay avy, indrindra ny fonay Jesosy ary ny mpanomponao hitondran'izany teny izany tena hoe
ho entiky ny ositra avy any aminao Jesosy ny vavany ary ny teny rehetra izay ho tenenindeo dia tena ho avy aminao sitraponao fa tsy ny sitraponay tsirairay avy Jesosy dia eto ihany koa Jesosy dia mangataka n'ilay ranao somba andrakotra ny fitaovanay tsirairay avy ahafahanay miaino an'izany teny mamy avy aminao izany mba hifatohanay tsirairay avy Jesosy andraisanay teny avy aminao mba tena ho tafapakalalina anatin'ny fonay tsirairay avy izany hafatra soa avy aminao izany koa dia makasitraka anao izay Jesosy malalo dia voninahitra ao anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy Lovely tao anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay dia Andriamanitra manakira fahasoavana any maro vidianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany maheleza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Raha isao nitsodrano aloha milohan'ny fampiaraham-pahatsika. Nitsodrano zarentsika anao dia amin'ny bokin'ny Isaia fa 4:50 Aleloia. Isaia fa 4:50 Aleloia. Amin'ny Jesosy manao hoe 4:50 sy 7:50 azafady. Isaia fa 4:50 4:50 sy 7:50 no ovakitsika raha isika tsodrano amin'ny androany ity. Isaia 4:50 4:50 amin'ny fahamarinana no ampiorenana anao aza manano fampahoriana fa tsy atahotra ianao na ny fampatahorana fa tsy hanakaiky anao izany. Aleloia. 7:50 ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezanao dia tsisy ambinina ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko hoy Jehovah. Aleloia, amen. Zao fotsiny ny ataovy an-tsainao ry havana amin'ny fahamarinana no hampirenana antsika rehetra. Aleloia. Ny ten'Andriamanitra miantefa amintsika dia hoe aza manano fampahoriana fa tsy atahotra ianao na ny fampatahorana fa tsy hanakaiky anao izany fa na ny ambadimbadika any misy fiadiana ingany amin'izao ry havana efa foronina hamelezana anao tsara fantatrao fa ianao androany matory any misy fiadiana foronina hamelezana anao. Hoy ten'Andriamanitra tsy misy ambininy reny. Amboarina fotsiny takany tamin'ny andron'ny Davida sy Goliath, lanjaina avy any Filistia fotsiny ny lefona be sy ny lefo-po sy ny sabatra ngeza be sy ny fiarovatratra sy ny sisa fa tsy nisy nampiasaina tamin'ny Davida na dia iray aza. Ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra na dia ny ambakavaka fiteny aza zao Mosesy izao tsy naharesy lahatra tsy dia naharesy lahatra Mosesy ary tsy naharesy lahatra Mosesy i Farao azafady tsy naharesy lahatra azy Farao na dia mahay miteny sy manam-pahefana azy. Dia ho tanteraka aminao anie izany dia ho tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Raha izao ary nitsodrano ranabavy izy niditra voalohany teto androany ranabavy Miria Allemagne tonga soa ranabavy Miria Allemagne Tina Rakotarzaka France Sandola Koweït Andrina Soly France Erika Rak France Razana Soly Sylvie Koweït Marie-Jo États-Unis Rosemina France Ikerandrina Soly Madagascar Soameva France Tody Jesosy Mandrakizay Allemagne Claudia Razaka France Itody Raonso France Itody Noeline Tsirja Mboramela France Marina Tiana Canada Artisanat de Madagascar France Angelina Suzelle Suisse Cotanella Belgique Angèle Pagès France Lovlitina France Mersobe Anjana Arabie Saoudite Rantarina Marie Charline Madagascar Thierry Berthelot France Azaska Batici France Kadaka Malala France Azaska Batici France Artisanat de Madagascar France Tsirja Mboramela France Alléluia Marina Tiana Canada Soameva France andalo tsika ampahirin'ny ranabavitsika Marina Tiana satria dia omaly dia namoy ny reniny izay narary ranabavitsika Marina Tiana. Ka raha misy teny mamy sy fampahirinana aminao dia io izy io mahitatsika dia andaotsika mba hirary fampiononana ho an'ny ranabavitsika Marina Tiana any Canada fa namoy ny reniny izy tamin'iny omaly iny dia mahireza hatrany Marina Tiana dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra dia Jesosy anie ameno mpangatry navelany neny dia aza Jesosy kalelosony ianareo menankavy mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Somea France
iamaka oety mampionina France irikaraka France alléluia Lovletina France Côte-Danila Belgique fanteneniko teo Lazana Monika Dubai Uroa Kristina tsy tadidiko misy azy le anarana tsy vaovao amiko tonga soa Marie-Jo États-Unis nambintso makrina natao haingo-trano fotsiny le antsy be any Goliath tena marina nge zany marina tena nambintso makrina tsy nisy nilana azy fitefena fotsiny vesatra fotsiny fa tsy navitany dia tahin'i Jesosy Anglina Rodriguez Arabie Saoudite tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra misaotranareo koa amin'ny teny fampaharezana izay omenareo any ranabavintsika marina tena andao ary atolotratsika mamy be ty ity ampitiavana be mihitsy ny anolorana antsika rehetrarehetra an'ity hira ity somary rehefa taloloha izy ity fa atolotranareo ampitiavana be sady ampaharezako anareo tsirairay avy hoe aza manany ampitso na hoany tsika mbola nany ampitso foana eny misy ny zavatra manambanambana rapitso sisy mampatatahotra fa zao alao any Jesosy reny alao Jesosy ny réglé andreny tsika andao hanompo azy fotsiny nofinaritra dolary dia tahin'i Jesosy io koa ny ena Mahesoa tonga soa Madagasikara fa tsy mbola Italia mbola any Madagasikara motra zareo tonga soa koa ianareo andao ary menofinaritra atolotranareo ampitiavana be tiry ty tahin'i Jesosy
Alléluia, ary adino ny jorovavolombelona. Mialatsy fa adinona ny jorovavolombelona. Fa aloha to tenenareo ny vakiko hoe alléluia. Za maly nandeha lavitra be tsisy fandarafika maly fa nandeha lavidavitra kely ny tenako dia nitahiany tompony ty, tahian'Andriamanitra ny dia tonga ara-dalàna somatsara tsisy olana novimbininy tsara. Alléluia. Dia zany ny fitahian'Andriamanitra izay niraisiko tamin'iny omaly iny. Dia tonga dia andao izy are zao nanolotra voalohany tao ambadimbadika tao hoe asolohary inao hita marinady anaty olo fa pahirizina ataonareo rehetrarehetra so misaotra anareo makasitraka indrindra. Tonga somary hortensine frizazana miadana tonga soa daholo tojony nanolotra voalohany raha tojony nanolotra voalohany hoy izy ny tontolo androko androany dia sorako an' Jesosy fa vita somatsara daholo ny adidy amandraraha rehetra dia raha io Jesosy ny aro nameny sakafo sahaza ho any menakavy kely dia raisiko ampinoana be koa ny tsodrano pastera fa nisy mpiara-miasa aminay izay nankahala tsy ahoana izany sady nandainga ny ampanga izy tsy haiko izay mbola hevitratso ataony tany ambadika tany fa dia ho tanteraka amiko tokoa ny tsodrano dia tsy isy ambinina izay fiadiana rehetra tia amelezana rehetra. Amen. Tsisy ambinina zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy misy ambinina aminao zany. Sasapoana ny mpanao ratsy rehefa miaratsika retina fa tsy sininina azo ny atao hoe halleluia. Nanoroso Elizabeth tonga soa ihany koa Madagasikara. Hoy nakasika fobelira misaotra an'Andriamanitra. Hoy ireo rahavavilazimina voninahitro n'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy fa dia mitahy foana izy ary manome hery sy fahasalamana hatrany. Halleluia. Tsara Jesosy. Hoy Beelsobe anjana hoe misaotra an'i Jesosy mbola nomeny tombon'andro androany fa feno fiarovana lamina tsara ny tontolo andro ny androko. Amen. Halleluia. Tsara Jesosy. Ahoana izy ranavavitsika rina. Halleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa totoza avokoa izay natao rehetra androany. Lamina ny tontolo andro afaka nakaina tsara dia mbola tafahoana somatsara totrano indray izay menakavy kely dia raina Jesosy malandro voninahitra ho azy reriany. Amen. Halleluia. Ahoana izy ranavavitsika Suzelle. Jésus est vivant. Il nous a vraiment gardés, protégés. Il nous a donné tout ce dont notre petite famille avait besoin aujourd'hui. Alléluia. La gloire lui revient à lui seul. Amen. Alléluia. Hoy marina tanay san'Andriamanitra mbola tonga eto miaraka mivavaka isika. Alléluia. Misaotra anao fa naty anatin'ny ady tokoa ianao dia mbola tonga miaraka aminay eto maherizatrana. Hoy izy zoky fiainarako teo misaotra no fahatsaran'Andriamanitra aza rery ny voninahitra. Halleluia. Tsara ny tompo. Misaotra anareo nanome voninahitra nanaiky ho fantsom-piterana amezam-boninahitra n'Andriamanitra. Andao antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hitandranam-bavitsika kadaka dia avy eo vita ny tokoteny dia mivelinety ny tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tain'i Jesosy ary ny vavikadaka anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy daholo tsika rehetra, tain'i Jesosy pastera menakavy dia faly indray sary avy malala mitondra izara ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity hariva ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko amintsika ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny Lioka toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 13. Lioka toko 7
9/20 ka hatramin'ny 7/20. Rehefa hitantsika zany rehefa malala dia andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandy eo ambony ny nanirahany Jaona mpanao batisa tany amin'i Jesosy sy ny teny nataon'i Jesosy tamin'izany. Ary ny mpianatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy, ary Jaona niantso ny mpianany roa lahy hankao aminy dia naniraka azy hankany amin'ny tompony hanao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola ho hafa no anjasantsika. Ary no tonga tany amin'ireo lehilahy ireo, raha tonga tany amin'ireo lehilahy ireo dia nanao hoe Jaona mpanao batisa naniraka anay hankaty aminao hanao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no anjasantsika. Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe mandehana ianareo ambarao amin'ny Jaona izao hitanareo sy renareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandinga, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy ho tafintoina noho ny amiko. Amen. Zany tenin'Andriamanitra izany izay ry havana no anomezako fampahirezana antsika amin'ity ariva ity ry havana. Dia ny lohateny izay azontsika tsoahana amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia ny nanorano Jaona ireo mpianany roa lahy nakany amin'i Jesosy. Amen. Hitantsika tokoa ry hava malala amin'izao fotoana izay iainantsika izao dia tena maro tokoa ny sedra mahazo antsika ry havana. Tena hoe maro ry havana, mety hoe karazana aretina zany, mety hoe na ny ara-tokantranonao zany, maro dia maro ny zavatra miseho ry havana, efa tena hoe tsy milamina intsony ry havana. Tena dia amin'izany fotoana rehefa fandalovana ady mafy izany ry havana dia tonga tokoa ny fisalasalantsika ny anaran'i Jesosy. Tena hoe mety hoe nandalo aretina mafy ianao dia nangata-bavaka ianao dia mety hoe tsy azonao izany fa mbola mitohy marary foana ianao dia mety kivy ianao dia miteny hoe misy tokoa ve izany Andriamanitra izany. Mety hoe misalasala ianao amin'ny herin'Andriamanitra ry havana malala. Dia anisany nahazo ny Jaona mpanao batisa koa izany fisalasalana amin'ny herin'Andriamanitra izany ry havana. Rehefa tao an-tranomaizina Jaona ry havana dia niantso ny nandalo ady mafy koa izy dia niantso an'ireto mpianany roa lahy reto izy hoe andeha hankany amin'i Jesosy ry havana. Dia naniraka an'ireto mpianany roa lahy izy andeha anontany hoe izy tokoa ve ny andrasana sa mbola misy no avy. Hitantsika amin'izany ry havana. Nefa ry hava malala, Jaona mpanao batisa dia anisany olona izay tena manam-pinoana tokoa, manam-finoana izy. Fa rehefa nandalo nyty ady mafy tao an-tranomaizina izy ry havana dia nanana izany fisalasalana ny herin'Andriamanitra izany ry havana. Tena nanana fisalasalana tokoa izy satria hoe maninona za raha izy tokoa no izy, maninona za mbola mijanona atao anatin'ny tranomaizina. Dia rehefa naniraka ny mpianany moa Jaona mpanao batisa nakany amin'i Jesosy dia Jesosy ry havana niteny tamin'ireo mpianany ireo hoe mandehana lazao aminy izay hitanareo izao. Ny herin'Andriamanitra ry havana dia tena hoe tsy mampiova ninona mihitsy na mety hoe mandalo amin'ny adi-piainana mafy ianao, na mandalo amin'ny aretina ianao, mety hoe ny aretina na ny ady iainanao mety hoe tsy miva, fa ny herin'Andriamanitra ry havana dia tsy miova. Amen. Anefany ry hava malala, i Jaona mpanao batisa io dia anisan'izay mbola tao am-boaka izy dia efa nafantatra sahady hoe izy ny Jesosy. Satria rehefa niarahaba any reniny Maria dia nibitika ny haravoana ny zaza ao an-kibo. Izany hoe Jaona mpanao batisa izany nitenenina izany. Izany hoe efa faly izy satria i Jesosy ilay Mesia. Amen. Ary anisan'izany koa Jaona mpanao batisa rehefa nanao batisan'i Jesosy izy dia nahita ny lanitra nisokatra
ary nisy voromalala nidina nakeo am' Jesosy ary nisy feo ny teny hoe ity ny zanako izy ny enoy. Amen. Zany rehetra zany ry hava malala de fantany Jaona mpanao batisa tokoa ary nanam-pinoana izy, kanefa ny rehefa nandalo ady mafy izy de tonga tao aminy zany fisalasalana hoe mety hoe izy tokoa ve sa tsy izy. Fisalasalana ny herin'Andriamanitra nke zany ry havana, ary zany ny mahazo antsika ry havana. Rehefa misy ady atresika ry hava malala de tena hoe adiontsika tokoa ary ataotsika hoe maninona za mandalo zao ady zao, indrindra atsika zanak'Andriamanitra ry havana. Indraytsika hoe maninona za mivavaka, maninona za manao sakrifisy amin'Andriamanitra nefa ny zavatra angatahako tsy mety tonga. Ry havana, na inona zavatra mety nangatahanao, na inona zavatra mety nampahorenao tamin'ny fiainana, mety hoe nilaozany fahafatesana misy any fianakavianao, dia ataovy anatin'izay na ry havana fa Andriamanitra ry havana de mpanasitrana foana izy. Mety hoe ny aretina anao mety tsy sitrana fa Andriamanitra de mijanona ho mpanasitrana foana, ary ny tsy miova ny herin'Andriamanitra. Amen. Mety hoe ao an-tranomaizina ianao, mety hoe ianao mbola tsy afaka atao anatin'ny tranomaizina satria mbola misy zavatra ataon'Andriamanitra ry havana, fa Andriamanitra de mijanona ho mpiaro ho mpanafaka ary tsy miova velively ny herin'Andriamanitra. Indraindray koa tsika ry hava malala tena hoe zaho tsy afaka mitoro-teny intsony za satria na ny ato an-tranoko aza mety mbola maro ny zavatra mahazo, mbola mikorotana foana, na ny zanako mety mbola maditra na ohatra zany. Ry havana, ataovy ny asa izay efa nampanaovan'Andriamanitra anao fa tsy mampiova ny herin'Andriamanitra zany. Mety misy fotoana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ry havana tena diso fanantenana ianao, kanefa ry havana tadivo fa Andriamanitra ry havana de efa mametrapetraka ny zavatra izay eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ka mitodika amintsika zanak'Andriamanitra za ry havana, aza manana fisalasalana amin'izany herin'Andriamanitra zany ry havana. Tandremo ry havana ho azo ny fisalasalana tsy Jaona mpanao batisa, nefa izy de tena olona tena hoe manam-pinoana izy, fa rehefa tena nandalo teo amin'ny ady izy de tonga ny fisalasalana teo aminy. De mino za ry hava malala fa tsika zanak'Andriamanitra ry hava malala tsy salasala zany intsony amin'ny herin'Andriamanitra. Amen. Tohizo ny filazany tsara izay torianao, ataovy ny zavatra nanoran'Andriamanitra izay ataonao, fa ny herin'Andriamanitra de miaraka amintsika foana. Amen. Ary sambatra izay tsy ho tafitoina no ny amiko izy Jesosy ry havana. Zany hoe sambatra izay olona manana finoana eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy misalasala, zany hoe tsy mitsalasala amina finoana fa mino an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Toizantsika nke eo amin'ny Lioka 5:20 lazaiko aminareo amin'izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho ny Jaona, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy. Teto ry havana, izay Jaona nanam-pinoana, nefa rehefa tena nandalo aty izy dia nanana fisalasalana izy teo anatrehan'Andriamanitra. Hoe tena hoe maninona tokoa moa za mbola ato an-tranomaizina nefa Jesosy no izy. Ry havana, tandremo ry havana tandremo, mandalo de mandalo tokoa zao fiainantsika zao, ary eto amin'izao tontolo zao ry havana de zaintsika tena maro ny zavatra tena misedra. Ny olona moa ry havana de ny olona izay tsy matoky an'Andriamanitra moa ry havana de efa miteny tokoa hoe raha misy ve zao Andriamanitra zao de maninona tokoa raha mbola mahazo zao ny aretina, ny cyclone, ny rehetrarehetra. Tadivo ry havana fa Andriamanitra ry havana de tia atsika izy, tia atsika Jesosy.
misy andro misy ny zavatra tokoa iainantsika mafy fa ty fanerin'Andriamanitra ry hava-malala dia tsy mampiova ninona mihitsy. Mety ny zavatra nangatainao mety mbola tsy tonga satria Andriamanitra dia efa mahafatitra ny zavatra ataony daholo efa napetrapetraka Andriamanitra daholo ny zavatra antsika tsirairay avy. Andriamanitra tsy manome entany mavesatra antsika zany ry hava-malala. Tiantsika Jesosy ary izy dia miaro antsika amin'ny rehetrarehetra izay ataontsika ry havana. Ka mino za ry hava-malala fa manomboka androantsika atsika zanak'Andriamanitra ry havana. Aza manana fisalasalana ntsony ny herin'Andriamanitra manana finoana ry havana. Fa rehefa hoe misy ny finoantsika ry havana na dia tsy mbola tonga aminao aza ny valim-bavaka izay nangatanao androany dia tadio fa men'Andriamanitra anao foana. Mety misy zavatra efa nataon'Andriamanitra ho anao ambadika izany. Manentana antsika za izay maheno ny ty tenin'Andriamanitra ty ka hanomboka androany tsika dia tsy ho tafitohina intsony amin'ny fisalasalana eo amin'Andriamanitra. Misy io Andriamanitra antsika io ary efa ho tonga izy. Ka mino za ry havana fa hiazakazaka eo anatin'Andriamanitra tsika. Toroy ny filazantsara izay efa namen'Andriamanitra anao dia atao ny filasan'Andriamanitra mpivavaha mety amin'Andriamanitra ny fiainanao fa izay miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ho voavonjy ry havana. Tianao Jesosy, tiantsika Jesosy. Mino fa izany tenin'Andriamanitra izay fohy kely izay nentiko amintsika izay dia tena hoe atonga ny ara-panahintsika voky indray ary tena hoe Jesosy ane mitantana antsika tsirairay avy dia voninahitra rery ihany ane ho an'Andriamanitra. Dia mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy kadaka tamin'ny toro-teny nafinaritra be dia Andriamanitra manaka fahasahoana mahafitrianao dia mitombositra sy fahasahoana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Halleluia. Saotra antsika rehetra koa mampahery azy fa ny fankasitrahana izay ataonareo dia mampahery ny mpitoro-tenintsika rehetra. Halleluia. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Luka 7:20 ka hatramin'ny 7:20 no nijeren'ny ranabavitsika kadaka tamin'ity androany. Tamin'ny anana-Jesosy manao hoe ary ny mpianatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy ary Jaona ny antso ny mpianana ny roalahy akao aminy dia nirakazaka any amin'ny tompo manao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no hanasantsika? Ary tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe Jaona mpanao batisa naniraka ny aika aty aminao manao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola misy hafa hanasantsika? Sa mbola hafa no hanasantsika? Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nanasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina sy ny fanarasy sady napahiratra ny jamba maro dia namaly izy kanao tamin'ny hoe mandehana ianareo ambarao amin'ny Jaona izay hitanareo sy renareo mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marenina mitsangana ny maty ary ny marely dia tohina filazantsara ary sambatra izay tsy ho tafitohana no miana. Alleluia. Zao zany ny tsara fantatsika ato amin'ny Luka 7:7 tsy voalaza fa raha vakitsika io tantara io ihany any amin'ny Matthieu 1:20. Dia vakitsika amin'ny Matthieu 1:20. Matthieu 1:20 dia izao ny zavatra nitranga. Matthieu 1:20 dia ny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny soramary dia nandrahan'ny Jaona mpanao batisa tany amin'i Jesosy sy ny teny nataon'i Jesosy tamin'izany. Andiny ny faharoa amin'ny Matthieu 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy rehefa reny Jaona tao an-tranomaizina ny asa nataon'i Kristy dia naniraka ny mpianana izy. Izany hoe Jaona zany tamin'ny fotoana io dia tany fonja tany an-tranomaizina. Fa maninona moa Jaona no nanontany amin'izany hoe ianao ve le ho avy sa mbola hafa no hanasantsika? Ianao ve le ho avy sa mbola hafa no hanasantsika? Fa nanino ny Jaona nanontany an'izany? Nefa dia Jaona zao nefa laza ny faminaniana ny amin'ny avian'i Jesosy. Hoy izy le avy ao aoriana koa izy ny lehibe noho izany. Alleluia. Amen. Dia Jesosy io
de rehefa tonga eo tokoa Jesosy de ny haiko mihitsy Jaona iteny anao le izy a, ary zaho izy izy Jaona tsy miendrika akory ny amany fikapanao. Tena nanaiky mihitsy Jaona ianao ny lehibe manjany Jesosy. Fa teto indray de niova ozy indray Jaona andana aloha ary zalahy tanio a hoe izy ve le tedio ve le Jesosy ve le ho avy sa afanazantsika satria nahoana, satria zao rehefa tonga Jesosy a de Jaona tena resy lahatra fa tena akaiky an' Jesosy izy sady kozay an' Jesosy a no Andriamanina. Fianakaviana ray a sady miara-manao asan'ny Tompo. Haleloia. Izy nanao batisa azy, izy ihany koa nampiditra azy ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha olona akaiky anao zany raisinareo fotsiny olona akaiky fitondrana ianao ohatra zany, ohatra andeha nitendrena Madagasikara, zany olona akaiky fitondrana zany nge raha vanaka manao tena mieritreritra mihitsy tsisy oatra anazy. Zareo efa nen'olona hoe akaiky fitondrana anao de iny ataon'ny olona akaiky fitondrana iny reharehany mihitsy hoe tsy mahalala anahy za nge akaiky fitondrana. Zany hoe ny olona akaiky fitondrana, akaiky manam-pahefana, akaiky olona anona de manana eritreritra fa manana fitondrana manokana anazy a. Zany hoe mieritreritra hoe tena tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa mba mitovy amin'ny mpitondra ihany koa. Zany hoe Jaona de nieritreritra fa raha akaiky an' Jesosy izy de tokony ho any am-ponja ve izy, de tokony ho any an-trano maizina ve izy. Raiso aminao zany toeran'izany. Mpivavaka ve tsika, kristianina ve tsika de tokony handalo problème. Mitandrina ny andro sabata ve tsika, mitandrina ny didin'Andriamanitra ve tsika, vita batisan'ny rano be ve tsika, nefa atao mbola mandalo tsy fisim-bola ihany. Zanak'Andriamanitra ve tsika, nefa atao mbola misy mitory sy miakatra fitsarana ihany. Zay no natonga ny Jaona ny teny hoe andala aloha anontany hoe izy ve le tena izy aloha de tsy izy io hoe fa raha izy ve de aty ampigadrana ny tenanay. Tsy omena tsiny nge raha fa ny Jaona mpanao batisa raha ny teny an'izany e. Satria Jesosy ve eo, Jesosy notoriany de izy nefa migadra ary ny tena nampalelo amin'ny Jaona. Izy tsy nafahan' Jesosy, tokony nafahan' Jesosy tamin'ny fonja izy. Alleluia. Mampalahelo tokoa iaraha fa zany hoe ianao any am-ponja de Jesosy tsy manafaka anao nefa ianao akaiky an' Jesosy. Lasa nisy fisalasalana tampoka Jaona sao de mba tsy izy ary. Ohatra tsika tampotampoka eo asa misy fisalasalana hoe momba ve Jesosy sa tsy momba. Indray andro nisy lalabavy zay mpanompon'Andriamanitra de nitahiny ny tompo-tampoka izy. Halleloia. Nisy mpino nanovoady taminy za ndray ry zoky raha afaka am'izao olana zao a de maiko tomobile ianao. De taty aoriana tokoa nitanterahan'le olona le fanekeny le promesy de nomeny tomobile io ranabavy tena hoe tena teneko anareo raisinareo tsy olona tsy mbola nanana an'izany hatramin'izay niainany de nomena tomobile tonga de teo eo. Ahoana mety ho fifalianareo fa zany ranabavy zany tena ohatra ny tena faly izy. De zary somary nampalahelo sady nahatsikailikely nandeha am'izay izy de nandeha tamin'le tomobile de vaky pneu. Tadidiko foana ny teny de nitomany izy de zao ny teneniny Jehova niala tamiko ny tananao, tsy momba atsony ianao fa tena ahoana loatra. De niantso mpanompon'Andriamanitra izy naparezina mpanompon'Andriamanitra hoe pneu vaky io. Pneu zany afaka vaky pneu daholo na président repoblika azy.
na pastera na mopera na presbitera na mpandeha bara na mamolava na pisikidi na tatarabe afaka vaky pneu daholo fa tena zavatra tsy pisanga teo aminy izy zavatra vonanana de nitomany izy alatako tan'Andriamanitra fa vaky ny pneu fa ny John na mpanao batisa tsy pneu vaky fa ny John na mpanao batisa any ampigadrana izy ary tany angeny nafaty azy de nanontany tokoa izy hoe ianao ve le izy aloha satria nitoy an'izany teny zany raha ianao le izy tsy tokony ho aty zany na aty afa tokony avoakanao ianao io zao androany mety manana olana nefa ianao kristianina nefa ianao mivavaka nefa ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra tandremanao latsaka anatin'izany fandrika zany tandremanao latsaka anatin'izany fandrika ka lasa isalasala ny amin'Andriamanitra vola zany afaka tsisy zany 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 miteny anao vola zany afaka tsisy zany problème zany afaka misy zany tafiditra anatina fonja anankiray ny kristianina anankiray samy manana ny fonjany misy ranavavy zay vonoan'ny vadiny rehefa mandeha mivavaka de fantany mihitsy mandeha mivavaka mitandrina sabata izy de fantany mihitsy fa miverina avy any izy de voan'ny totondra ny tarehany fa zao ny deran'Andriamanitra izy ny vavaka hoy zay tena angalako tsiro nyity sabata efa voavony any rehefa avy izy tsy niteny izy hoe sao de mba tsy izy ary ty fa zao ny teneniny le vadiko mamono anay io tsy avy amin'Andriamanitra io de volo no mampiasa an'io fa za aloha atotra izy aloha mba ampiasain'Andriamanitra de mitandrina sabata hatramin'ny hariva mihitsy nefa tena eritreretinareo zany fahatezerany vadiny miandro azy tontolo ny andro hoe aiza iandry mandeha mivavaka fa vao miditra antrano to de do raha tsy diso ohatra nisy fotoana tsy tapaka kely zay mihitsy nifindranabavy tsy hoe nandeha nijangajanga nandeha napira fa nitandrina sabata itsika moa zao tamin'ny janony anay tena ny am-piangonana fa tsy ohatra ny atsika zao efa amin'ny telefona ary mbola misy any mitaraina Betin-Dramose za hiala kely fa Betin-Dramose efa telefona fa zany ranabavy zany tompoko tena any am-piangonana fa verina de efa miandro fotsiny izy fantany fa vovony izy androany nefa izy hitandrina sabata izy satria sabatany Jehova Alleluia fa tsy nanontany zany ranavavy zany hoe nanontany aloha Jesosy sao de mba tsisy ary ty andro sabata ty fa manino izay vovony miverina avy taty fa i John mpanao batisa tafalatsaka tanatin'izany fandrika zany taty arina angeravana andreke ho teneniko anao ampatsivana ange rehefa ny arinany hoe inona ny lefa ran'le vehivavy teo le vehivavy le voan'ny tontolo isaky ny avy mitandrina sabata Alleluia dia zao toy le tantaran'ny John hoy izy John andanao izy izy antony hoe ianao ve le ho avy sa mbola hafa nandrasatsika namaly ve Jesosy sa tsy namaly namaly ve Jesosy izy le ho avy sa izy le tsy ho avy tsy namaly an'izany fanontaniana zany Jesosy hoe zao le fanontaniana ianao va le ho avy sa mbola hafa nandrasatsika tsy namaly Jesosy hoe za le ho avy na za tsy le ho avy misy mpihira zay hoe kayamba mpihira kayamba de misy olona manao interprétation ana kayamba de avy misy olona miteny hoe reto kayamba tena izy zay hoe ny kasety tamin'izany taloha hoe kayamba tena izy satria misy kayamba tena tsy izy afia foana mieritreritra zay ty za kayamba tena tsy izy misy ty kayamba tena izy
rehefa miteny ty tena izy misy zany tena tsy izy. Zao ry havana namariny Jesosy an'izany. Rehefa tonga ny fanontaniana, ianao va le ho avy sa mbola hafa ny andrasantsika? Andiny fa 20 mba mario anatin'ny baibolinao satria ny aho mariako mbola tsy mariako mantsy ty 20 ty. Inona ny zava-nitranga atoriana zay? Ary tamin'izany ora izany, tsy hoe tamin'izany fotoana zany a, tamin'izany fotoana zany mantsy dia efa fotoana efa zavatra efa mpandeha foana, fa tamin'izany ora zany. Tamin'ny ora inona io? Tamin'ny ora nanontaniana an' Jesosy hoe ianao va le izy sa mbola hafa ny andrasantsika? Jesosy tsy namaly. Fa zao ny valiny. Tamin'izany ora zany Jesosy dia nasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina fanaratsy sady nampirehetra jamba maro. Raha teneny hoe tamin'izany ora izany, tao anatin'ny ora anankiray zany io, tamin'ny fotoana voafetra kely zany io. Raha hoe tamin'izany fotoana zany mantsy dia mety fotoana naharitra. Fa hoy ny ten'Andriamanitra tamin'izany ora izany, vao naheno Jesosy zany hoe nisy fisalasalany Jaune, tao anatin'ny fotoana foy vitan'i Jesosy ngezany, tao anatin'ny fotoana foy nasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina ary mifanaratsy sady nampahitratra jamba maro. Tamin'izany zany tsy sitrony hoe resaka ela be. Jesosy ara-mety ianao dia manadio aho. Jesosy mampahirato aho. Jesosy sitranony zanako fa zahavo amin'ny paralysisy. Tsisy resaka an'izany tsao. Zany mbola resaka, mbola olona anankiray ao anatin'ny adiny ray zany. Fa teto anatin'ny ora anankiray, tonga dia olona be dia be. Tonga zany dia mety misy olona zato sareo tonga dia atao sasany ametrahana Jesosy ny tanany, sasany aseny vao mijery azy, sasany mikasika ny lamba, sasany mahita ny amokany, sasany meno ny feoany. Halleloia! Tamin'izany ora zany, Jesosy dia nanasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina sy ny fanaratsy. Zany hoe olona maro zany karazany zavatra be dia be nahazo andreo fa tonga dia sitrana daholo ary koa nampirehetra jamba maro. Reo jamba maro reo tsy mba voalaza any amin'le fahagagana nataon'i Jesosy hatramin'izay a. Fa jamba maro zany, tsy anankiray zany, tsy anankiroa, tsy anankifolo. Mety jamba 20 zany, 30, 70 tsy fantatro. Maro. Zany hoe tamin'ny fotoana zany ohatrany hoe nandrenesan'i Jesosy an'izany ianao hoe nisy fisalasalana, tonga dia nirehatra, mitsy nisotra tany amin'i Jesosy. Tonga dia nirehatra be tany amin'i Jesosy mitsy hoe za tena tonga dia nasitrana. Ohatrany tsika enina amby telopolo tonga dia ndray sitrana daholo tao anatin'izany ora zany. Halleloia! Inona nahatonga Jesosy nanao an'izany? Mba hisy ho tantarain'ny mpianatry Jaune any amin'ny Jaune. Hoe nahoana ny teteny zany hoe nahoana indray ianao no misalasala e? Zao ary reto ny valiny hozy Jesosy. Hoy Jesosy namaly, mandehana nareo ambarao amin'ny Jaune zay hitanareo sy renareo. Mahiratra ny jamba, afaka mandringy, diovina ny boka, malady ny maraina, atsangana ny maty, ary malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Da natantarao amin'ny Jaune zany. Alleluia. Tsy vali teniny reny Jaune, afitsirona vavolombelona. Tsy ono reny Jaune, fa zavatra pirofo mivaingana azo tsapaitana fa tena ino izy ry havana malala. Alleluia. Inona tsony no teneninao amin'izany? Fa zao. Tsika rehefa misalasala amin'i Jesosy dia Jesosy tsy mamaly antsika teny. Fa ny Jesosy nietsika sy ny vokany sy ny efehany sy ny impactany. Alleluia. Reny no miteny. Alleluia. Hoy izy Jesosy any amin'ny Matteo 8:20. Matteo 8:20. Matteo 8:20 haitsika tsinjery zany teny zany. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany hoe za ozy izy Matteo 8:20. Anaran'i Jesosy manao hoe tapany faharoa, ary indro za momba anareo manakariva
ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Alleloia. Ahoana ny tenen'i Jesosy? Indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Momba zany hoe momba zany au temps présent zany, zany hoe tonga de zao, tsy hoe homba. Ilay hombanao de rehefa andeha anao de hombanao. Fa Jesosy indro izaho momba anareo. Androany manomboka misaotsika am'te zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Nefa zavatra nitranga taorina anio, sasatra nandeha tany am-ponjaka rehefa na ry Petera, ry Jaona, ry Paoly, ry Silasy. Fa zao daketsika maki ten'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko fa 11. Asan'ny apôstôly toko fa 11. Inona ny tantarany tranga tamin'izany? Tantaran'ny Paoly sy Silasy. Rehefa niditra tany am-ponja i Paoly sy Silasy, alleluia, dia nigadra zareo. 520. Ary no mamaton'alina dia nivavaka sy nira fiderana. Talohan'izay aloha dia nikapohana mafy dia mafy izy raha dia avy eo no fatorana no gadrana blocage ny ery zareo. Ny blocage zany dia zao mipetraka ianao dia misy rojo eto dia mifatotra amin'ny tananao dia ny tananao miditra ato anatin'ny hazo, bloquena anatin'ny hazo ny tananao sy ny tongotrao mipetraka ohatr'izao anao. Mipetraka sady miondrika ohatr'izao rojo vy mitondra eto dia manao ohatr'izao ny olona anaty blocage, ny tongotra tsy afaka tsy afa mihetsika, ny tanana tsy afa mihetsika, izay atao hoe blocage. Aizary Jesosy zao. Nefa Jesosy ny teny za momba anareo mandrakariva. Dia ahoana ary ny voan'ny blocage? Ahoana ary ny any am-ponjy raha momba anao Jesosy? Fa zao izy roa lahy tsy ny salasala. Tsy nantany ndana sao dia mba tsy Jesosy ary resy Jesosy. Sao dia mba tsy niary ny tena mpanjaka sy tompon'ny tombo e. Tsy nanisy aya am'izany, tsy ny salasalany am'izany Paoly sy Silasy. Fa inona nataony? Anao matinana dia nivavaka sy nira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary nihaino azy mifatotra. Alleluia. 520. Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona amin'ny fanorenan'ny tranomaizina dia niaraka tamin'izay varavarana rehetra ary nivaha avokoa ny fatorana izy rehetra. Alleluia. Iza ny namandreo? Iza ny natoka ny horohorontany? Iza nama varavarana sy ny gadran'ny olona rehetra? Jesosy. Alleluia. Jesosy ry havana malala. Zany hoe tsika rehefa tsy misalasala, horohorontany ny valiny teny. Alleluia. Jesosy tsy be resaka izany. Tenindrema izy fa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao dia momba izy. Petera, nigadra Petera any amin'ny asan'ny apôstôly ambadika kely atoloha kely asan'ny apôstôly toko fa 12. 5:7. Inona zavatra any? 5:8. Ary noho ny amoaka azy Herôda dia natolotra ny miaramila roa lahy Petera tamin'ny nialina iny. Sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy. Ary nisy mpiambina niambina ny tramomaizina teo ambaravarana. Ary indro 5:7. Nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy mazava mamilapetra tao an-trano ary izy nanao anantezany Petera ka namoha azy ka hoe mitsangana faingana dia nialina tamin'ny tanany ny gadra. Tanareo tsy hoe mivavaka tsika ka tsy gadra, tsy ho any am-ponja. Fa tsy hoe koa tsika any am-ponja ka tsy ho afahana. Alleluia. Ary zay le fomban'Andriamanitra. Fa raha eo amin'ilay tsika ao anatin'io le fizahan-toetra zavatra mafy lalaovantsika io no misalasala tsika, dia zavatra hafa no mitranga. Ry havana malala, Jesosy koa mba efa tsy nenon'Andriamanitra. Ary Jesosy koa afaka miteny hoe za ve mba zanak'Andriamanitra dia sao dia mba tsy Andriamanitra koa ry any ny Andriamanitra. Alleluia. Marka toko 5:10.
marika toko fadimy amby folo andininy fasivy amby telopolo marika toko fadimy amby folo andininy any amin'ny andininy fa efatra amby telopolo ary tamin'ireo fasivy jesosy de marika toko fadimy amby folo andininy efatra amby telopolo ary tamin'ireo fasivy jesosy de nahazo tamin'ny feo mahery hoe eloi eloi lama sabakitany na hoe eli lama sabakitany na koa hoe andriamanitro nahoana de mafoy ahy ianao ary sasa zay nijanona teo zanany zany de amin'ny hoe miantso any Eli izy andininy fa fito amby telopolo ary jesosy niazo tamin'ny feo mahery de afaka ny ainy namela azy hoe andriamanitra fanontaniana tsara fipetraka izany any amin'ny Matio toko fafito amby roapolo mazava tsara ny toy any tantara Matio toko fafito amby roapolo alleluia andininy fadimapolo Matio toko fafito amby roapolo andininy fadimapolo ary rehefa niazo tamin'ny feo mahery indray jesosy de nanolotra ny fanahiny andininy fa raiky amby dimapolo ary indro niefitra lamba tao amin'ny tempolo de tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany de niororo ny tany de nitresaka ny vatolampy de nisokatra ny fasana ka maro ny faton'ny olona masina zay nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana reo taorina nitsanganana Jesosy de nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro alleluia niantso Jesosy Eli lama sabakitany andriamanitro nahoana de mafoy ahy ianao Andriamanitra tsy niteny hoe za ve de afoy ianao hoe za tsy Andriamanitra be de fa maniny ianao mieritreritra an'izany anaka za zao ve de mba mbana foy ianao ohatrany hoe mba eritreritra ihany koa ny vavavoaka azafady ohatra andray zany vavanao taiza koa ny amelanao rery zany tsy niteny Jehova valitenin'i Jehova de zao taka ny valitenin'i Jesosy tamin'ny Jaona mpanao batisa ihany fagaganana nataony zany hoe Andriamanitra tsy miteny amin'ny vavany fa miteny amin'ny alalan'ny fahagagana sy ny hetsika maro isan-karazany zay mampitola gaga any amin'le marika toko fadimy amby folo tangery avany rehefa niseho reo zavatra rehetrarehetra zao de jerenareo hatramin'izay ny olona teny hoe de zanak'Andriamanitra tokoa ianao midina de raha zanak'Andriamanitra izy de kapidina ny tenany eo mahay manafaka ny hafa izy fa tsy mahay manafaka ny tenany fa zao le miaramila ny teny an'izany mihitsy andininy fasivy amby telopolo marika toko fadimy amby folo andininy fasivy amby telopolo ahoana teny lehilahy ary le kapiteny zay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany de hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io maninona io lehilahy io ndresy lahatra fa zanak'Andriamanitra Jesosy rehefa famantarana rehetra orohoro-tany vatolampy nitresaka lamban'ny tempolo ny zara ny andro lasa maizina alleluia zany angerevany valiteny ange zany zany androany tena te itsojano antsika rehetra fa isy valiteny tongany aminao aoriana ty toriteny ty fiainanao rapitso io androany mety nanontantara hoana ihany ty fiainako de tsy momba nahary Jehova sao de mba Jehova tsy hamaly anao fa ny zava-mitsango amin'ny fiainanao rapitso ampiaiky anao iteny hoe Jehova velona ianao alleluia neny Jesosy tonga de zany nafoy ahy ianao Jehova amitoizy Jehova kalma fotsiny aloha miandry kely tsika fô tafotra ny ain'i Jesosy vratatara kodro horohoro-tany tonga de tritra ny lamba tonga de mai tonga zany de le action tonga zany de valikafatra be dehibe mihitsy tonga de vakivava ny kapite tena zanak'Andriamanitra tokoa ito alleluia ho tonga aminao nge zany alleluia ho tonga aminao zany ho tonga aminao tena ho tonga aminao zany alleluia alleluia zao ravana malala no ambala-piaranako ny ten'Andriamanitra ny problème de Jaona mpanao batisa ny mpiandra tsisy ny asarasarany amin'i Jesosy zany tsony alleluia fa Jaona mpanao batisa zay lehibe de ny salasala
Nitamin' Jesosy ianao hoe misy sainao eo ilay mbola tsisy. Tenao re tsara ty misy tenin' Jesosy mampatahotra ty. Matito 1:20 andininy fa 1:20. Matito 1:20 andininy fa 1:20. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe ny Jaona Mpanabatisa. Nefa nikendrina ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Halleluia. Aferiko lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona Mpanabatisa. Nefa nikendrina ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Zao rehefa nanatokana Jesosy ny teny an'izany lasa ohatry ny lasa nidina kely zany ny valeran'ny Jaona. Noho ninona? Jaona ny lehibe indrindra ozy raha mbola natera-behivavy, nefa ozy izy ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny kely indrindra any lehibe noho izy. Jaona aloha voavonjy ray aloha zay. Fa noho ilay fisalasalana dia tany an-danitra indray Jaona ny kely indrindra tany indray lehibe noho izy. Inona zany no tiako hatongavana? Rehefa ny fisalasalana, raha mandalo ady ianao ny fisalasalana dia zao mahatonga ahatonganao ho lasa kely fa tsy antekitonganao ho lasa lehibe. Misy olona zao tsy misalasala izany mihitsy izy. David zany tsy nisalasalany amin'Andriamanitra sy ny fombany mihitsy. Dia jerinareo David any katra sy ny tombo foana sy ny tarika foana. Fa voa nisalasala Jaona izay tsisy natera-behivavy ka lehibe noho izy, fa nikendrina ny fanjakan'ny lanitra ilay lehibe noho izy. Satria nahoana? Satria nanomboka nisalasala izy. Amin'ny anaran'i Jesosy mandalo ady ve ianao androany? Dia aza manontany hoe zaho ty ary sao dia tsy momba Andriamanitra, zaho ty ary sao dia mba, zaho ty ary sao dia mba, ary sao dia mba tsy ho ary ilay Andriamanitra tena izy. Tandremo ry havana. Tandremo fa Jesosy tsy nisalasala hatramin'ny farany. Rehefa avy nalainy ny devoly fanantenana hevitra izy, tsy nisalasala hatramin'ny farany izy. Inona ny zavatra nandao azy ny devoly? Dia tonga ny anjely nanompo azy. Aza fenao fisalasalana ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Manana toky dia minoa fa tianao Andriamanitra ary momba anao. Halleluia. Dia tamin'ny tompony tsika ratsy be mihitsy ny fisalasalana. Ratsy tena ratsy ny fisalasalana. Vahoaka isika tsy misy isalasala ny amin'Andriamanitra. Halleluia. Ny amin'ny Jesosy tsika. Halleluia. Iny kantoko radio kiradio. Raha misy aminareo mazoto, misy aminareo télépana izara fahatsapana, dia misokatra ho anareo ny messenger. Iza aminareo ary no mba mazoto izara fahatsapana amin'ity androany ity. Halleluia. Dia andaontsika apiditra olona izay izara fahatsapana. Inona ny voarenareo, inona ny azonareo ambala, inona ny azonareo lazaina tao anatin'izay rehetrarehetra voalaza tao anatin'ny adiny iray mahery-kely izay. Halleluia. Ndao ary izy ary miantso voalohany aiza Marina Tiana, aiza Tojo, aiza Ingrid Rodriguez, aiza Erika. Halleluia. Amen. Rahatsika apiditra olona izara fahatsapana. Halleluia. Halleluia. Rahatsika apiditra olona anakaiky alefa ao ary Ranabavy Ingrid Rodriguez, inona ary no azonao lazaina, inona ny azonao ambalanao amin'ny fitenenana? Halleluia. Mankasitraka pasitera ny fitenenana manao ny anaran'i Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka ny fisalasalana. Isika rehefa misalasalana amin'ny Jesosy dia izy tsy mamaly antsika amin'ny teny fa hitolagaga. Dia takan'izany Jaona rehefa tany am-pigadrana, tsy hoe na rehefa amin'ny Jesosy migadrana hoe tsy tokony handalo zavatra izany akory, fa manao ohatran'ry Paoly sy Silas ana rano maizina izy sady ny vavaka ny hira fiderana.
mihitsy zany tao anatiny dia tonga ny anjely namango fatorana na maizina dia tahaka izany koa tsika za tena ratsy be zany no fisalasana raha mandalo azy tsika dia aoka tsika tena hoe atoky feno toko foana ao anatintsika dia ny fisalasalana lasa mahatonga atsika ho kely indrindrany dia ratsy zany no fisalasana Andriamanitra foana ny zavatra izay tena mankasitraka an'ika tahiny izy. Alléluia. Mankasitraka indrindranao nampaviangiana Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay nentinao izay Andriamanitra manaiky pasaovana any amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatranitrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Topiditra olona hafa manaraka indray atsika raha ohatra indray ary efa voninao indray ary aso aloha Alléluia. Raha efa voninao indray ary raha latojo satria dia menanao fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Jesosy tsika rehetra efa voninao raha latojo. Alleluia. Dia misara betsaka anareo mianadata amin'ny tonteny fa nahafinaritra sady nahakasika no nampianatra ihany koa indrindra fa rehefa hoe anaty olana zany tsika na dia tsy mamaly eo ara-Andriamanitra na dia ohatrany hoe mizaka an'izy miaritra an'izy aza ny olana lalova jaona mpanao batisa ary tany am-ponja mihitsy dia mieritreritra hoe za ve akaiky an' Jesosy dia ahoana ary any sy vonjeny fa raha lasa ny salasala aiza Jesosy ahoana ny sy vonjeny sy ny sisa nametra-panontaniana dia tena mahatonga saina zany hoe tsy voatery hoe mandalo problème ianao dia tsy eo Jesosy, tsy voatery hoe vaky ny pneu dia tsy nomba ntsony Jesosy, tsy voatery tsisy vola dia tsy nomba ntsony Jesosy fa tena eo mihitsy zany tena lalàna hoe tena eo Jesosy satria tsy tena mba tsy mamaly vavy izy fa manao fihetsika tena mampitola gaga tena manao hetsika hoe nahakasika anay teny teo hoe izy tsy be resaka fa tonga dia action lele tena za mihitsy Jesosy tsy be resaka fa tonga dia ndao dia mahafinaritra vao mahena ampitombo ny fahalalana an' Jesosy nay dia nahakasika fa lahin' Jesosy daholo tsika rehetra dia tena farany koa voaray teo dia hoe ratsy ny fisalasalana fa aleo tsy misalasala aleo matoky hatramin'ny farany. Alleluia. Lahin' Jesosy daholo tsika rehetra. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindranao raha latojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay Jesosy any amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatranitrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Niditra ataontsika rehefa eo efa misy raha atao tsaiko ataontsika niditra rehefa hoe feno tokony fanahy. Alléluia. Ataontsika aloha ary mpiditra olona hafa manaraka indray raha ohatra ary efa ao indray ary ranavavy marina tiana dia menanao fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Mankasitraka pasitera na hoe fitenenana tena namarika anazy zany dia hoe tsy mamaly fanontaniana lavabe zany Jesosy rehefa ao anaty fisalasalana izao fa tonga dia ny akta nataony rehetrarehetra zany no ngeza be dia ohatrany nakasika anazy zany ilay satria rehefa tonga teo amin'ny croix koa teo amin'ny hazo fijaliana koa Jesosy dia nanao an'ilay hoe eli lama sabakitany dia ohatr'izay ihany koa nataon'Andriamanitra hoe tsy namaly any Jesosy izy fa tonga dia ohatrany hoe feno asa be da be nataon'Andriamanitra koa zany dia ohatrany tonga dia hoe sisa hoe kely Jesosy zany nanao tany amin'ny Joana Batista dia vao ihany koa zany alohan'izy zany rehefa teo ambonina croix dia ohatrany mampiseho antsika hoe ny aspect-ny hoe olombelona koa Jesosy marina hoe zanak'Andriamanitra izy fa misy an'izay party olombelona izay dia izay no tena ohatrany nakasika anahy tamin'iny anankiroa iny dia farany hoe tsy tokony salasala tsika satria raha tokony ho lehibe indrindra tsika dia tsika lasa kely indrindra hoe marina izany hoe fantatra ho tonga any an-danitra ny Jaona fa izy ny lasa kely indrindra rehefa tonga tany dia aza misalasala daholo dia tany tompo daholo mankasitraka. Alléluia be mankasitraka indrindranao nampavy marina tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manaiky pasaovana zany amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Misaotra antsika rehetra izay zara fahatsapana anao hira anankiray ary tsika. Alléluia.
ty diranay tany am-pivoranay mbola tamin'izay vao sekoly alahady. Alleluia. Dia ataontsika ty ho voninahitran'Andriamanitra. Mino voninahitra daholo isika rehetra dia samy hitahiny Tompo ao ny tytsika dia hivavaka sy hivavaka famaranana sy hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Alleluia. Alleluia. Feno tokony fanahy dia mino voninahitra daholo ary isika tsirairay avy.
Alleloia. Feno toko tokoa ny fanahinay Jesosy malala. Zay mahatoky anao zay. Zay mahatoky anao zay Jesosy ary tsy misalasaly zay ary tsy mbola tsy ametraka an'izany fanontaniana zany zay hoe ianao ve no izy sa mbola hafa fa fantatray fa ianao no izy. Alleloia. Ninona lalovanay, ninona ady mandalo sy mianjady eo amin'ny fiainanay. Tsy hipetraka amin'ny fanontaniana mihitsy sao dia mba tsy izy ary zao lalana lehanay zao. Fa zao Jesosy fantatray fa eo ny olana sy ny ady zay lalovana. Fa ianao koa mbola manapirofo amin'ny alalan'ny zava-mitranga sy ny toe-java-misy fa momba anay ianao. Ary zay matoky fa na mandalo ady zay dia misy Andriamanitra momba anay. Da io zany teny zany mba tsy ho very aty anatinay. Da io zany teny zany mba amoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy. Tena hoe oloha rano velona iboboky mba ho fiainana mandrakizay aty anatinay. Da aza vela voatsaingy koa vorona mpiasa foka mba tena hoe hitondra vokatra ahafahanay koa mbola mizara ho an'ny hafa dia hitondra fampahirezana ho an'ny sabatany misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ampandrotsika raha vavintsika Marie-Jo amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Marie-Jo anao ny fitenena. Sitraka pasteur na amin'ny fitenenana hiara hivavaka aritsika. Ry Jehovandriamanitra arainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompony. Mbola velom-pisorana anao indray izay ny amin'ny ty fotoana androany ty ny amin'ny teninao izay noentin'ny mpanomponao androany mampianatra anay mba tsy hanahana izay Jesosy fa tena atoky anao tokoa satria mba tsy ho tratra ohatra ny Jaona mpanao batisa izay Jesosy ny hanahana fa ho lasa kely indrindra vao ny fanjakan'Andriamanitra no lehibe indrindra no Jaona mpanao batisa Jesosy tena ampianary izay Jesosy malala mba tsy salasala na hianahana fa isan'andro dia hitoky aminao, hifikitra aminao. Dia mivavaka ihany koa izay amin'izao fotoana izao amin'ny firenenay Jesosy malala. Ianao ihany koa hamangy ny fon'ny firenenay tsirairay avy ny vahoaka malagasy mba hanana finoana, hitoky aminao, hifikitra aminao Jesosy tsy hisalasala ny ampisianao fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao ary mahay zava-mahagaga eo amin'ny fiainany, mahay manova ny zavatra rehetra ianao satria ianao Jesosy ny mpanjaka, ianao no manam-pahefana. Dia tehirizy izany teny izany Jesosy any anatin'ny fonay tsirairay avy izay neno an'izany teny izany teto mba hitombo amin'ny fahatokinanao izay Jesosy mba tsy hampisy fisalasalana ny anatinay ihany ka tonga anay ho latsaka Jesosy malalo. Dia misaotra Jesosy malalo ny fanahinao masina hitahiry ny teny any anatin'ny tsirairay avy ary izay rehetra nandrehan'izany dia hitomba amin'ny finoana sy ny fahatokinanao Jesosy dia dera ny haja voninahitrany averinay ho anao rery any. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrinanao raha nampavy Marie-Jo tanatin'izay vavaka mampiena etinao izay Andriamanitra manakam-pahasoavana namaly fitenao dia mitongositra sy fahasoavana hatrany mariza foana miasan'ny tompo. Misaotra betsaka ihany koa ny ranabavitsika Kadaka tamin'ny toriteny ranabavitsika Lovely tamin'ny vavaka fanomboana. Nareo rehetra izay nizara fahatsapana, nareo rehetra izay nanao commentaire tamin'ny teny vazaha, teny frantsay, teny anglisy ary teny allemand, nareo rehetra izay nandray anjara teto, nareo rehetra izay niaraka tamin'ny didy ihany koa, na fohy fotoana, na fohy torimaso, na fohy aina, na fohy arirana. Dia Andriamanitra ilay amaly fitenareo dia mitongositra izy fahasoavana foana hatrany hatrany. Raha Rahalandra Jesosy ka tahiny tompo firenena soamantsara dia raha pitso tsika mihaona eto amin'ny sivy sasany. Ary tonga izany no afaka amin'ny Aki Radio fa ny Aki Radio dia mandeha andro aman'alina, Aki Radio point radio 12345.com, Aki Radio point radio 12345.com fa nomeno ny toriteny isaky ny adiny telo. Misy toriteny mandeha foana isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito maraina, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rano. Samy tahiny tompo tahitsika rehetra. Amen.